fiainanao mandrakizay naona no andry tereny fotoana vao ifo iantsoantsony ray fahaizana arena diplôma tsy azaonana tombonandro iray naona no iandry fasana manolona vao eritreritra mandrakizay fiadaravo fantatro faovovonjanao raha misy lasy zao de zao mbola iao mizao senao witantsik toy ny masoandro mibalik ro marinananaky oao marininao mahery fo zany no tia paraisaniay miady tsara ny nanamarika tantara aza manay zanakirayao fifaliana mandanitao oadanao tanora mievitra tompony fotoana misoma amorony mandrakizay tsy ampozina satsy vaovao ratsy fona tsy miomana nefa lasy potozay nizanizanye ambavaona
mangeto izy anatanteraka bitsika ny fanana ianao mavesatrentana mibaby miloloha miepakepatanana mitrotro ihany koa ny saina efa vaka no ny entana tsy zaka omeo ny tompo mba ho entiny hatramin'ny vary fitoventiny ianao miasa fatratra mitsemboka mifofovolo mandany andro manontolo tsy ndray tsindrofo impirimpiry milofo miezaka mikiry mba ho lohany larana ndeha manatona ny tompo fa omeny fitsarana enao lay mangetaeta fa tsy mety afa-po reraka sy anako miantso anao ny tomposoa faingana etsy misy tro faingana mahanarana fo fizahay vavolombelona Jesosy hoa lay rano velona ianao nona mosarena tsisy azo amikirana tsisy tava miramirana miandrandry reo zay mba honeny tsy afa-manoatra fa sahirana ny tompo azo anantonana any ianao tsy tonatonana izy mofinaina velona ho antsika zanak'olombelona ary azo hitarainana izy mantsy ilay fiainana nefa misy fanao iray hitenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany dia nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko eo ampandrina Joba 7:4 sy ny 5. Miteny amin'ny Nofy Andriamanitra, miteny amin'ny Nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Tada Randrenatoandro Jean Joseph miteny amin'ny Nofy Andriamanitra, miteny amin'ny Nofy Andriamanitra. Eny ary dia faly miaraba antsika tsirairay avy indray ny amin'ity zoma takariva mahafinaritra be fa 7 volana aprily taona 2022 ity araka izany feo renao any atokantranonao an'izany dia ny namanao Njato Nirina Randriamampiadana no eto amin'ny fanolorana miaraka amin'ny anabavintsika Natasan Miranto Rajaonary Maefa izay mianadazany no anentana ny fandarana ny amin'ity anio ity nisy fiatona kely ny fandarana tamin'ny herinandro ambony iny ny antony moa dia nakalaza ny Pasika 2022 isika isaorana ny tompo satria tamin'ny herintaona dia tsy mba afaka nakalaza izany Pasika izany teto amin'ny fiangonana ny vahoaka an'Andriamanitra fa tamin'ity taona ity isaorana ny tompo izay lamina rehetra nataon'i Jesosy izay dia niaraka tao anatin'izay tsika nisy ny somary fahasahiranana kely sy ny fandamina-potoana somary tsy dia nifanaraka tamin'ny zavatra ho ataontsika dia tsy afaka nanatanteraka an'izay ny ray aman-dreny fa amin'ity
anio ity tonga eto izy a anatanteraka an'izay fandaran'izay ao anatin'ity fandarana miteny amin'ny Nofy Andriamanitra ity ianao a no manaraka amin'izao raha fotoan'izao miarabanao Natasamiranto. Ya faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandaran'izao ary manonona ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Ny namantsika pasteur Muramo ny amin'ity androany ity dia tsy afaka teto izy noho ny adidy aman'andraikitra dia izay menadaza no misahana ny lafin'ny fanentanana fa idada mazava ho azy no anazavantsika mahakasika ny Nofy miaraba ny dada randre natoandro. Dia miaraba ny mpiaino rehetra miarabantsika rehetra na vita amin'ny Paska tratra amin'ny Paska ary somary nataona ankinana mihitsy ny Paska mba azahoantsika menakavy mibebaka mandiny tena fa tsy ny mangataka fona amin'Andriamanitra akory ny zava-dehibe fa mba meny ny feony koa araka ny teniny hoe fahotanareo ihany io no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka misotra n'izay rehetrarehetra afaka ny bebaka dia hitanao amin'izay fa afaka miteny amintsika izy. Eny ary zay no elaka nefa ela tsy lalovam-potsiny mialohan'ny zavatra rehetra toy ny mahazatra Natasamiranto dia angatantsika aloha dada hitondram-bavaka n'izao fotoanantsika izao. Vavaka sika voninahitra neo anao Andriamanitra zay masina indrindra le mahery indrindra le tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Misotra anao zay mbola velona soamatsara ihany narovanao tamin'izao aretim-be izay tena mandrepaka ny tany sy ny firenena izao. Fitiavana lehibe zany aminay ary tena famindram-po mahagaga ataonao amin'ny mpanomponao rehetra ka dia misotra anao zay afaka mandinika indray izy amin'izay lalana tianao izoranay zay ary nitorevitra izay tianao mena ho anay tsirairay avy satria mpanomponao zay ka tsara ny fandinidinika ary ny maka ny torevitra amin'ny mpampiasanay dia le tomponay dia le Jesosy velona tany Calvary ary mino zay fa manakolazaina aminay izy ka dia mitenena Jesosy fa miainy mpanomponao dia anaranao no angatahako zany. Amen. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde.
Ya, soratsika dada tao anatin'izay vavaka izay tia moa tsy ho andrasana ela intsony fa avy hatrany angambany dia hovakiana ireto nofy ireto. Ety am-piandohana dia marihako tsara fa raha vao nofy mahakasika ny fianarana zany dia tsy maintsy mihaona mivantana amin'ny dada mihitsy ianareo zay nanofy mahakasika izay le hoe fianarana izay. Eo ihany koa ny nofy mahakasika ny fanambadiana dia tsy maintsy mihaona amin'ny dada ihany koa izay rehetra nanofy mahakasika ny fanambadiana fa be dia be ny zavatra tokony ho tenenina dia aleo mihaona mivantana fa tsy tsara ny iresahana azy eto amin'ny onjam-peo. Dia asainay mpanajana renao hoe anaraka an'izao fandarana izao avy hatrany tasamiranto raha efa misy vonona aminao tonga dia vakio avy hatrany ary. Ya, ilaza nofy tsy mahafantatra ny dikany. Nanofy za hoe ny hira niaraka tamin'ny sampana misy ay ato am-piangolana avy eo simba ny estrady dia nidina hono izahay dia nisy vazaha iray naniraka hoe dana hividiany siramamy mariako fa tao am-piangolana izahay no nihira dia nesoriko ny tenuako dia shorta sy sous-vêtement no nanaovako dia lasa za mihazakazaka nikotrana teny an-dalana vao tonga saina hoe ilay siramamy dia nihazakazaka za niverina akanjo ny hidiny tsena dia hitako ilay vazaha tezitra be za nidina ny farafara-piangonana no teny izy hoe fa tsy tadidiko dia lasa za nanantona ny farafara-piangonana dia niforseko dia niditra aho sady ny menimenina be hoe fa ahoana dia nanantona ilay vazaha sady ny teny français hoe vous pensez comme les français qui n'aiment pas les africains, respect dia nijery ilay vazaha sady nitsiko no tsy niteny ary teo akaikin'ny pastera iray fantatro ny tarehany dia vao lasa za napiditra tenue aingana mpiandry ao tompoko. Sotra to voalohany indrindra aloha dia sampany ianao zany sampany zany dia tokony olona manaiky ny lalàna mifeha an'izany sampany zany ka ianao dia tonga dia nirahan'ilay vazaha manao hoe mandana mividy siramamy dia ohatran'ny elaela teo ianao dia tsy vita le hiraka zay nahatezitra ain'ilay vazaha no niteny hoe tu es comme les Français qui n'aiment pas les Africains. Respect. Ka dia zay respect zay ny tian'Andriamanitra ho lazaina aminao. Zao zany rehefa irahany Jesosy ianao dia tanterahana aingana iny hiraka nataony iny. Fa rehefa tsy vitanao ny hiraka iny dia mihidy ho anao varavaran'ny lanitra. Dia rehefa mihidy ho anao iny dia ny fonsenao zany hoe terenao Andriamanitra anaraka ny sitraponao. Io no nahampatezitra azy hoe tahaka ny français ozy izy izay tsy tia ny africain dia miteny izy hoe respect ajao za Andriamanitra ajaina fa tsy manao sitraponao anao tonga dia miforsinina fotsiny anatina io le tenena ny tomponao mba mibeba aloha amin'izany fomba fihetsokan'Andriamanitra, fihetsotsika an'Andriamanitra tonga dia brutal be, tonga dia nafilazana zany, tonga dia manery azy fotsiny ianao anaraka ny sitraponao efa ny sitrapony tsy vita. Zay ya dia mazava tsara zay ho an'ilay olona zay nandefan'izay nofy izay. Tia nofy manaraka za ozy dia ankizy vavy 13 taona fiadanany mitondra mbavaka momba ny ty le efa tsy vakiana ka efa mahakasika ny fianarany ty dia tsara aminao mihaona amin'ny dada miantso any dada dia natonga dia miakatra ty isaky ny ina moa dada le mandray olona talata sy alakamisy talata fa sarotra be zao ny mandray olona amin'ilay misy corona tokoa moko dia tsy maintsy vitsy ihany niraisina dia milahatra lavitra manaja tsara ny fepetra. Ya eny ary ty misy anankiray natasa miaraba nareo telo menadary miaraba ny dada ianona no anarako 20 taona mpiomana dingana faharoa amin'ny FFM tsy tonono keto moa le izy fa teneny ataolo larana finday eny za dada nanofo hoe nisy vato be dia be nilatsaka avy any an-danitra dia zay voan'le vato dia maty zay voan'le vato dia maty dia ny manodidina feno olona dia vo le vato milatsaka daholo dia tonga dia maty fa izaho tsy vo
Fa misy zazakely notrotroko hono de io zazakely io no voan'le vato de maty de nifona sady nivavaka tamin'i Jesosy aho hono hoe Jesosy mba velomy ty zazakely ty zay foana nivavaka nyresahako de nihiratra ny mason'ilay zazakely avy eo de faly be hony de tapaka le nofy de mbola misy ohatran'ny mbola toy iny ihany ty nofy faharoa ndray aloha zay izay aloha ary voalohany aloha de mampatsiaro antsika rehetrarehetrarehetra fa fotoanany corona zao zany corona zany de tsy misangy mihitsy na amin'iza na amin'iza na kely na lehibe aza dinonao zany fa ny corona am'izao fotoana zao de vato latsaka avy any an-danitra zany hoe tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy mba hikapoka antsika satria tsika variana loatra de tsy mivavaka zay nefa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Paska iny hoe raha tsy mibebaka ianareo rehetrarehetra amin'ny fahotana nataonareo ny andro Paska nefa ianareo tsy mba mibebaka miala amin'ny fahotana ratsy nataonareo de tsy haino ny fivavahana ataonareo ozy raha ohatra ka manao hira ianao de anampitsofina zany hoe tsy mihaino mihitsy Andriamanitra ka io no mahatonga azy teny hoe io le zazo le latsaka avy eny an-danitra mihitsy zany io corona io am'izao fotoana zao taloha izy hafa ny fipetrany fa avy eny amin'ny devoly fa izao izy de avy eny amin'Andriamanitra mihitsy hikapoka atsika fa varimbariana loatra sika ka tsy mivavaka zay rehefa vitatsika zay rehetrarehetrarehetra zay de zay no mahatonga anao tsy vo fa ny zazakely nany ankohonanao de vo fa ianao izay mivavaka tsy vo fa ny ankohonanao na zazakely ara vo ary ny vavaka zay ho ataonao zay mino an'Andriamanitra no mahasitrana merezitsika rehetrarehetra sady mivavaka mifona amin'Andriamanitra zay vao mandroaka devoly de sitrana nofy faharoa toy an'ray ty na nofy za dada hoe niaraka hono za sy ny cousine koa tonony ato moa le anarana de za tsy haiko hoe hoaizy zahay fa juste miaraka de nandeha tamin'ny lalana goudron de gagy za fa lalana goudron nefa misy tady fanazan-damba hony de misy lamba hale izy mifamatopatotra be le izy nefa tsy maintsy eo hono ny lalanay afaka ihany nefa za avy eo de nijery tery aloha tery hono de lasa misy rano be mikorina le lalana sady feno inony ty ombo mainty be dehibe sady manantona ana de lasa niverina izahay hoe hiafana de avy eo lasa misy trano ngeza be de ohatrany nisy olona ny teny hoe ao ambony eo neny de lasa zahay niakatra tao ambony de za hono nandeha hiakatra amin'ny le tohatra de lasa ohatrany misy zazakely babeko zany ao an-damosiko sady mitambesatra be amin'ny sandriko avanana izy sady tsy tafiakatra amin'ny tohatra za de niezaka ihany za nanohatra n'le zazakely tsy hitambesatra be amiko fa vao mainka anefa izy mitambesatra amin'ny sandriko avanana sady misintona ny heriko tsy ho tafiakatra amin'ny tohatra de lasa ohatrany nianalemy de naka aina kely hono de nisy omby ny potra de nahita n'iny omby iny de niezaka nitsangana de tafiakatra ihany avy eo fa le zazakely nitambesatra be tsy hitako teo tsony mariako fa tany ambanivohitra tany akaikina Ankazondandy izahay nanomboka tamin'ny alakamisy masina ary natory tany misy efitrano iray nomen'ny fiangonana ho anneninay de tao zahay no natory de mbola misy toenkely faraparany anoroany fanesy ireo nofy ireo ny fisako tamin'ny io trano io zoma ifo sabotsy ary sabotsy ifony alahady mariaka ihany fa tsy natory mihitsy za tamin'ny le trano fa ohatrany misy zavatra mampiorooro anazany foana de isaky ny efa araina ny andro vao natory za de ireo ny nofy ireo misaotra dada de voalohany indrindra aloha raha izany nofy zany nofinao de tokony tsy nandeha tany ianao
tsy tokony nandeha tany ianao asehon'Andriamanitra anao fa iny lalana iny fotsiny ara lalana goudron nefa misy manahy lamba zany hoe efa milaza mihitsy izy hoe matoa manasa lamba zany ane olona maloto e misy loto any misy aretina miandry anao any efa nibanana anao tsy andeha fa mbola nandeha ihany zay natonga an'le rano be feno momby ny faharoa zany de feno olona any izay anao ody anao io tanàna ho alenao io de izy rehefa feno omby ireo tanàna alenao io tsy tokony ho tany ianao fa nivoavaka nataonao de tafakatra ihany ianao fa le zazakely mihitsy ny tena tokony ho nijerenao hoe tokony tsy nandeha tany ianao fa isavatra nahirana anao any ary zay tsy mampahita tory anao satria ile trano zay nidiranao io de efa ao zany le omby ao zany le ody asian'ny olona anao tsy mampatory anao io fa ambala velona mely anao io fa tsy ny aino ny tenin'Andriamanitra anao aza makany fa de mbola nandeha ihany sady tsy nahita tory anao de io sahirana koa anao amin'ny zanakao. Miaraba dada ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao mandrakariva ianona no anarako mipetraka aty Pasapito rehefa tonga teo an-tokotany aho hivoaka ny vavahady de nahita sakana teo am-bavahady ny roso aho ary nieritreritra hoe dinganiko io de afaka aho tampoka teo nefa nisy rivotra ny fofofo mafy toy ny tadio ka namatotra ny tongotro ka nianjera tamin'ny tany aho niteny telo aho hoe velona Jesosy sy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta de niala ilay tadio ary tafatsanganao mariako fa miaraka amin'ilay tadio de misy fako mipitipitika mamely manifikifika ny tanako roa fa tsy voan'izany aho andro vitsivitsy tao aoriana io niverina nanofy aho nisy olona roa manenjikay ary nahita vavahady aho nijoro teo ilay olona izao nandeha ary latsaka tao anaty onaona ny tongotro izany hoe eo amin'ny lohalika midina nisy lehilahy iray anefa izay tsy fantatro no nisitonay ary afaka aho nisy tanymaina teo akaiky teo de nisy rano de nosasana ilay tongotro de nijoro ilay rola nitazana feo ary tsy hitako izay nalehany mariako fa mipetraka ato amin'ny rafozako izahay ary printapo maromaro no miara-mipetraka ato miasa mivarotra aho ary mandalo fotoatsarotra ny asanay mangataka vavaka dada fa mandalo fotoatsarotra ny asanay sy ny fiainanay mankasitraka tompoko. Voalohany efa nahita sakana anao am-bavahady zay aloha fa tokony hatonga sainanao mihitsy zay ao am-bavahady eo zany misy ody eo io ale sakana io zany tokony ho marenao tsara hoe amin'ny akavia sy amin'ny akavanana fa rehefa tsy afaka io ody ao am-bavahady io de asehon'Andriamanitra amin'izay ny mahazo anao isy rivotra tahaka ny tadio mafy de mafy de mafy de mafy de mafy de mafy de mafy io re zany tsy manjary amin'io vokatry ody io de tsy manjary amin'io ny fiainanareo menakavy na ny asa mandrarahanao raha tsy afaka mihitsy io makapiandry anao manala an'ireo ody ireo raha fantatrao tsara hoe amin'ny akavia na amin'ny akavanana de noho ianao tonga saina velona Jesosy de nandroka devoly ianao de mijanona ilay tadio tsy maintsy makapiandry anao zany manala an'le ody aloha de makapiandry amin'izay koa ianao mandroka le devoly rehefa afaka le ody teo am-bavahady teo zay ny ampijanona an'io tadio io zay tsy mety amin'ny asanareo sy ny fahasalamanareo porofony amin'ny nofy manaraka fa nisy olona roa nanenjika io olona roa io zany eo am-bavahady ndray io olona roa zany tena olona roa samy hafa mihitsy zany nametraka ny ody eo am-bavahady eo de ireo no miandry anareo manondrikendry-toana raha vao tsy afaka mihitsy io de latsaka mihitsy efa rano teo zosy latsaka tao anatonahona ny lohalika midina zay de vao maika amin'izay ianareo hitondra loza ho anareo rehefa tsy afaka zany miditra amin'ny lohalika zany miamilentika ny fiainanareo isoro lolo ody io araka ny tenin'i Jesosy mandrakariva fa ny ody an'io zay rafilany ka raha rafilany tianareo rafilany napetraka eo de tsy mahazo an'i Jesosy ianareo
de tsisy mantsara daoly zay resaka vavaka ataonareo, zay vavaka ataonareo mihitsy tsy manjary satria tsy mety meny Jehova. Fiadanany zaho ozy de ankizy vavy 13 taona afandray zany ty fa tsy le teo nofy tamin'ny zoma masina teo tena nofy herinandro mihitsy izy zany. Ohatra ny andeha sorti amin'ny sampany dadanay sy mamanay vita akanjo ry zareo de nidina am'izay rehefa inidinindry zareo de nanadio ny lalana makany amin'ny toilette nay any an-tokotany namovoka be mihitsy de hoy aho hoe aoka zay fa mamovoka be sady mampikohaka ny bebe ao mampikohaka ny bebe eo marina fa i bebenay mikohaka be am'izao. Nisy lehilahy anankiray nanao akanjo masina de hoy aho taminy fa maninona no novanao sahady iny akanjo iny namaly izy tsisy akanjo atonona anito aho sady kamo be za raha any vao apiditra anito marihako fa tamin'izao nitenyilay olona namafatokotany teo de ilay kanalina kely makany amin'ny toilettenay nisy rano maloto mavomavo be avy niakatra anakeo andavaranganay aho de hitako i bebenay nanadio tamin'ny rano sy borosy ny tohatra sy ny lavarangan'ny olona mipetraka eo akaikinay iny izy nanadio iny de niakatra ny akanjony ka hita ny atin'akanjony ny kiloty zany mariany ato le izy niditra tao amin'ny tranonay aho aka ny akanjo hoentiko mivavaka hitako indray bebenay nyteny teo amin'ilay séparation manasaraka ny lavaranganjareo amin'ny efitranonay hoe manao ahoana ianao ato gaga fa tsy norarai gaga aho fa tsy noraraiko fa ny akanjoko ihany no nosoloiko avy eo hitako fa adin'ny mamanay ny telefonina rehetra teo akaiky teoko nisy tablette kely noraisiko ilay tablette de nantsoko ny zandriko hoe iyo avy eo anefa misy tablette ina aviane fa misy tablette ato noho ny tonga izy de nojerenay fa feno application BDB nojereko vaovao nijereko angamba ty nijereko vaovao avy any ivelany le izy fa ny zandriko tsy mety fa hijery Barbie hony izy avy eo hoy aho taminy hoe aingana fa tara eo sika fa efa amin'ny 10 latsaka zao ivavaka amin'ny 10 hono izahay zay zany makasika ny nofy iny de misy ihany nofy sabotsy tonga de toizako sa nofy tamin'ny sabotsy nividy pomme frite ariary aho de naka bonbon maromaro no niazoko ilay bonbon de natsofoko tao anaty poketra aingana rehefa tafavoaka de naneno ilay alarma maneno hoe nisy entana tsy vola niverina aho de nakeo amin'ilay bebe tompon'ilay fivarotana de hoy aho taminy hoe tsy nieritreritra ny angalatra iny bonbon iny tompoko fa maika be aho de tafiditra tampoka tato amin'ny poketrako namaly izy hoe tsy maninona zany anaka nomeny bonbon maromaro aho rehefa tonga tany an-trano de nomeko bonbon telo avy ny tao an-trano toy an'izay nofy tamin'ny alahady tinga amin'ny fofokely sady farany avy ny vavaka zaho sy ny namako niakatra tany amin'ny 4e étage zahay fa hoe misy déjeuner concert tany namtaniko ilay responsable hoe otrinona moa de hoy izy 570 sa moins 75 ve zany ohatrany de au point de misy moins kely alohany de 75 misy dikany matsy zay na ny moins na le ena hoy aho tamin'ilay namako hoe alohan'ny mamanay zany aloha ny andry fa rehefa mivory sika averindry tsy nety izy anefa misaotra tompoko zay ho ny nofony izany tsy nety hony le namany zany tam'le nindramany an'le hoe ho alohan'ny mamanay fa tsy maintsy alohanao andraso kely nge very kely hoy aho tam'le namako hoe alohan'ny mamanay zany aloha ny andry fa rehefa mivory sika averindry de tsy nety izy anefa zao aloha zoma masina io dia mampafantatra anao Andriamanitra fa ny bebenao io aloha teneno tsy mafamafa tokotany na misy vovoka fa tena marefo de marefo izy amin'ny vovoka allergie ny tiako lazika an'izany
voan'ny misy allergie io de anao zany tsy mahazo mamafa tokotany mompa mivovoka mihitsy ianao fa tsy mazaka vovoka asehon'Andriamanitra aminao zany teneniny ianao tenenina bebe zay de zay ihany le resaka tablety sy ny namana sy ny namana zavatra hafa zavatra tsy misy dikany zany fa ny tiany olazaina fotsiny de le mamanao mamafa tokotany mivovoka zay ny faharoa ny sabotsy indray arivo ny pomme frite nity pomme frite arivo ariary ianao de i pomme frite arivo ariary io dia tokony ho lalonao vola de tsy nalonao vola de tratra ianao de ozy ianao hoe tsy nangalatra tsy fananiko zany fa tafiditra ho azy tao zany le bonbon no lazainy tsy nangalatra le bonbon le bonbon tsy nangalatra le bonbon nahitanao an'le chiffre arivo ane io le ozy hoe hira fahazato ary le hira fahazato no milaza fa malahelo Jesosy ka tokony bebaka ianao ny bebanao tsy ny zavatra vetivety zay nataonao teo fa na de fa ny ela be amin'ny resaka bonbon fotsiny zay tsy voalohanao ny vidiny de fa tenenin'Andriamanitra ianao hoe tsy mbola ny bebanao io nangalangalatra zavatra madinidinika kely io satria tena mbola lazoma masina sabotsy zany tean'Andriamanitra ibebaka tsara ianao alohan'ny andrasana ny Pasika ka de mibebaka ianao zany zavatra madinidinika ohatran'izany mbola tsy nibebanao rehefa voabebaka koa zany rehetrarehetra zany alahady zay voameny anao am'izay ny firana fa 570 ino ny firana fa 570 zany yahoana firana fa 570 jerentsika kely aloha zay firana fa 570 zay atao amin'ny FFPM fa hitany anaty sasa mbola tsy hita mitapy azy mihitsy firana 570 andro malaza sady soa sasady Jesosy toko lay andro Jesosy zay mahazo famelan-kelika anao ary de mahita ny tompo anao rehefa mibebaka ohatr'izany de amin'ny andro Pasika io anao falon'ny tompo mandray anao rehefa tena madio ianao le fiverenana misy mihitsy mifalisy miobi mafo efa tonga ny mpanavitra milalao rano amin'ny rivière ngezabe reny fa azo ilomanosana sasy olona maromaro beige ny lokon'ny rano de natsoboka ilay namako ny lohany satria nisy ny teny hoe atsoboyoky ny lohandria de izy tsy mahay milomano de kely ihany ny vitany de aveo za milomano manaraka ny fandehan'le rano de mandroso tsara de manaraka daholo le olona aoriana de somary nitodika anjery an'zareo za de mandeha be tampoka le courant an'le rivière rehefa milomano à contre courant za de niverina ny lomano normal indray de mandeha tsara aveo lasa eo alohako le olona tao aorianako de aveo misy tany amin'ny sisin'le rano de te atany teo ny tongotro de tsy nilomano tsony fa nitsangana nandeha de misy azoazo eo amboniny io de ohatra miafina ao anatin'io le olona teo anatinna ao anatin'le azoazo anaty rano lasa eny amin'ny azoazo indray zany zareo ohatrany hoe aveo aozy izy lasa eo alohako le olona tao aorianako de aveo misy tany amin'ny sisin'le rano de mite tany teo ny tongotro zany hoe mitehana amin'ny tany zany ny tongony de tsy nilomano tsony fa nitsangana nandeha aveo de misy hazoazo eo amboniny io de ohatrany miafina tao le olona teo miafina ao anatin'le azoazo zany fa tratrako tsara hoe ay ato reto fa hitako ohatra misy namako zareo fa misy mangarika be de nisy ankizy nanontaniako hoe ndry moa efa katekomenina le vao avy nangarika io mihitsy le nanontaniany zany de ozy hoe efa 2 taona zay ny katekomenina aveo niakatra de niala amin'io hazohazo io de misolakanjo de ohatrany anafaran'le olona zavatra be de be hoe lakile kiraro kely na zazakely satria samy andeha daholo zahay avy nilomano teo de za lasa lavitra be de ny sasany amin'ny 400 km de ozy hoe ny anareo aza mba zany ny ana mbola lavitra be toyany any amin'ny école-lako taloha ohatrany hoe mpampianatra ao de miditra amin'ny salle de classe misy maîtresse avy any erina
antany zavatra ao. Tena antany le maîtresse de antan'ile maîtresse le mpianany hoe noir sa blanc, za hony tsy azoko zany, za hony izy ato. De ozy le mpianatra kely hoe marron zarazara mitovy amin'ny monsieur, de niditra de ivoaka de tsy mahazo mivoaka amin'le varavarana nidirako teo hony fa midy daholo ireo. De lasa namakivaky an'le mpianatra de tery amin'ny varavarana aloha no nivoaka. Avesaka ho any amin'ny toiletten'ny école de ry alavitra de tsikaritra hoe misy maloto ao anatin'ny toilette de tsy nakao indray za. Izao de tovovavy mpiandry 5 taona mitady asa sy manontany an' Jesosy hoe inona no ataoko, misaotra dada. Zany maresaka asa koa zany anahirana be zany fa tsotra angamba no lazaiko anao hoe le resaka inona zany raisiko farany mpampianatra ianao de tianao niditra ho mpampianatra ohatr' zany fa tadidio izay azo lazaina hoe lehibe natale an'ireny sekoly ireny dia manavakava bolokoditra hoe fotsy sa mainty elitanao teo io de laza izy hoe zarazara zany hoe tena maka renseignement be mihitsy izy zany hoe mombanao raha riditra momba fampianarana anao de aza makany mihitsy fa lalakafa indray na demande hafa no atao fa tsy any amin'ny fampianarana. Fa ato amin'le voalohany amin'izay tsika hoe niditra atao anaty rano be ianao dia hoe atsoboy ato ny lohanao de tsy nay ianao de nilomano anao de farany rehefa kelikely de nitsangana amin'izay ianao de nandeha tongotra amin'izay ianao de ny zava-dehibe hoe misy hazohazo miafy de nisy olona ny afo natao le olona niarany lomano taminy ny afo natao i olona miaraka amin'ny lomano anao tao fantatro sa tsy fantatro tsy fantany misy anankiray fantany io tao le nanontaniana hoe ianao ve efa catéchomène tandremonao ny miarakaraka amin'io namanao anankiray hafa io fa kalanoro ny anankiray amin'io ny afantaranao fa kalanoro izy de mametraka fanontaniana aminao zay ianao ve efa catéchomène etsetratsetra ianao ve efa catéchomène izy nametraka tam'le olona izy nametraka de namaly hoe efa catéchomène roa taona matsy an'le olona nangarika anazy io zany catéchomène efa roa taona de lakle hoany io zay le teny hoe lakle hoe zany lakle kirarona zazakely de le catéchomène moa ny antso azy nanontany an'le catéchomène izy hoe ianao ve efa catéchomène de io nanontaniana io zany nangarika be anazy de niteny hoe efa catéchomène roa taona de nisolakanjony zareo aveo de ohatrany hoe nanafatra anafaran'ny olona zavatra be dehibe hoe lakle kirarona zazakely de samy hoe andeha daholo izay aveo de ny lakle ianao zany le catéchomène io zany le nanofy io le nanofy ito miteny ito le nanofy zany ito miteny nafaran'le olona ito hoe lakle kiraro kely na zazakely nafaran'le catéchomène sa nafarany izy nafaran'le olona niaraka tamin'ny teo fotsiny de ohatrany hoe hitondray lakle ohatrany hoe mitady angamba satria samy misolakanjo daholo zareo lakle kiraro kely na zazakely le lakle zany miaraka ny kiraro kely zazakely fa de zao ny lakle zany tsara indrindra amin'ny fiainanao aloha dia tandremo miaraka amin'ny olona manana zazavavindrano amin'ny fiainany zany olona manana zazavavany ndre fiainany zany olona tsy mivavaka zany fa olona mivavaka amin'ny zazavavindrano fa mody miaraka aminao eny ihany izy zay no mahatonga an' Jesosy miteny aminao hoe lakle de kiraro kely na zazakely zay le izy kiraro kely na zazakely ohatrany hoe tezaina mihitsy ianao zany tahaka ny zazakely anompo an'Andriamanitra fa le zazakely manko ny kiraro manko voalaza ny soratra masina hoe kiraro fahavonona-panahy tongotra reo zany hoe olona manana tena manana fahavononana ivavaka
amin'Andriamanitra zany ny lakile ny fiainanao ary na de mahafahavononana ivavaka hatrany zaza kely fotsiny mbola tantanana azy de mananana zany mihitsy anao fa tsy hoe za zao katekomena za zao fa mpandray takan'izany nefany a tsy manam-pinoana akory tsy manana fahavononam-panahy andeha hivavaka tsy anananao akory zany fa manana na de ohatra ny zaza kely ihany aza ny aben'ny finoanao a sy ny fandavan-tenanao zay ya nofy tamin'ny alatsinainy a misy nofy anankiroa izy reto fa 10 volana aprily izy ty toy ny miampita rano be a madio le rano a toy ny ranomasina sady lalina be ozy izy kakazo kely ohatra ny ilatsaka daholo nandehanana zany hoe ny nandehanana ny ampitany zany a tsy latsaka fa tafita ihany hoy aho tao anaty nofo hoe inona koa ary ny nandehanako taty sady tsy naleo nandeha avion misotra dada zay nofony anankiray voalohany a nofony faharoa ao am-piangonana tany nanandrano toron'ny sampana misy aho izy a no mihira efa mipetraka ery amin'ny toeran'ny mpirery zay rehetrarehetra dada randrenatoandro Jean Joseph ho no ery amin'ny altara seriny be mihitsy mikarakara fanafody ho anay sampana zay ho n'le nofo ry dada zao aloha rehefa manofa ianareo rano be a na latsaka ao nareo a difotra ao nareo a na tena ny lentika ao nareo a resaka tosidra daholo zany tension mandehana aingana anao a mijery ny tension amin'ny dokotera fa raha ohatra ka tsy tension sanatria an'izany a de milasa indray manao analyse de sang ianao makara fa zay ray amin'io zany a mahafaty mihitsy zany na ny tension a na ny menaka anaty lalandra cholestérol zany mahafaty daholo eo latsaka tao anao de sahiranao ianao hividy fanafody ianao aveo a hiaka-hidina am'izay ianao ho any amin'ny pharmacie am'izay ianao a ino mahatonga anao miteny hoe tsy aleo ve nandeha avion dikan'izany hoe tsy aleo ve tonga de maty fa hijaly ianao hividianana an'ireo fanafody be dehibe ireo aleo tonga de maty ozy ianao zay videndreo be dehibe ireo zay no mahatonga ny dada nanofy any dada mitady fanafody ho anareo sampana mitoro-hevitra aminao zany a mandehana mivavaka any amin'ny Jesosy saingana mamaky ny marika 7:7 ka hatramin'ny 7:10 ilo hoe nentiko tany amin'ny mpianatra ao ity nay marary ty fa tsy hainy de ho Jesosy hoe ento ty amiko ary izy de ndana metoraka am' Jesosy mihitsy ianao inona ny fanafodiko Jesosy hoe rehefa avy any amin'ny dokotera ianao zany a na fa vita ny analyse ka hitanao fa sarotra be ny vokatry ny analyse any a fanafody be vola be pharmacie be de ndana metoraka am' Jesosy hoe inona ny tena fanafodiko Jesosy hoe de asehony ianao hoe tiany fanafodinao a na misy zavatra lazainy aminao na sakafo hohaniny io a tsy haiko fa de izy mahany zany a izy anontaniana isentykely ao anaty fisotroana rano aloha tsika anaraka hira anankiray de mifirina indray rehefa avy eo daoary zawe izo muyana narulurani Jesosy ni aini nandauzani nilapandraini izo muti zawe izo muyana narulurani Jesosy ni aini nandauzani nilapandraini alza tao tsino nara Calvari volavinao vele fitiavani Jesosy Kristi sukapilifunao apalusuyi izyani
Zawe rawana mzotumtuliza adala nufidin jesose bampa mena taniende izo muziki zawe rawana mzotumtuliza adala nufidin jesose Pamela Taniende Alza tolsi non nare calvari Cullavi non vele fittiavani Gesù Cristi su capi di funa a palo su isiani de isoratsika ny tompo tamin'izay hira mahafinaritra be zay ry isorana ihany koa ny mpanakanto aza atao tsinitsinina no lohatenin'izay ary hira somary mitodika kely any Calvarie antsika hirany frère hira zay hira zay hatramin'izay nahafantarazana ta sady hira somary mitsikitsika zay fa misy hira slow tsara mahafatofato ohatran'izany ananan'ilay rahalahy ndao aritsika itoy ato anatin'ny famakinany Nofy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any na Nofy dada afako maly angamba
ambiny a misy voay kelikely zanany fa tsy voay be crocodile io a. Mifatotra eo amin'ny tohotra hono de misy alika be roa de misy alika be koa eo anilany. Tsy misy naninona ireo fa an'ilay zanako lamatono ireo biby ireo zay no tao anaty nofy de ilay voay hono a mifatotra rojo vy ny tendany de mifatotra eo amin'ny arofanina eo amin'ilay tohotra de ny zanako vavy hono ny sakambana ilay voay de hoy hony aho hoe masika be io voay io fa kakeriny tampoka eo a ny vavanao ao an-trano kakeriny tampoka eo ny vavanao ao an-tranonay dada tsisy tohotra fa tohotra zanany roa alohan'ny idirana ny varavarana no misy tohotra kely de nasiko rahan'i Jesosy tamin'ny maraina. Inona ny dikan'izany dada de inona ny atao hoe de inona ny atao misaotra tompoko tsy mipetraka ao amiko io zanako lamatoa io a fefa mitokantrano efa manambady. Amen. Io zanako lamatoa efa mitokantrano io efa manambady io a tena mitazona rehefa hoe voay kely izy a efa miteny aminareo foana fa rehefa hoe voay a de ody ranony zay ary satria izy kely a de tavoangy kely ny anaovany azy ary io a afatony a ao amin'le tohotra eo amin'ny tohotra io zany a jerenao tsara fa misy zavatra kely eo a na sokosokirinao izy ianao na avy any an-tokotany na jereo tsara fa misy zavatra am'levonao na ohatra ny tavoangy kely bilitika tsy fantatrao a na zavatra na sase kely fa ranony ao anatiny de tsy hoe zay fa ile zanany misy teo a efa manambady zanany efa manambady io izy ny tompony io a sy le ino moa le anankiray le zanany efa manambady izy de misy an'le zanany vavono ny sakambana an'le voay de misy alika anankiray koa de misy alika anankiray eo anilan'le voay eo de reo zany a efa nolazaiko anareo zany fa reo zany am'le zanany lahy io teneno anaro satria ianareo ray aman-dreny a de anjara anareo adidinareo mihitsy voalohany mivavaka ho azy a de makany aminy mihitsy mananatra azy amin'ny maray aman-dreny a fa manaikitra io amin'ny farany ary izy mitazona azy ireo a no kekeriny io zany hoe hiatra aminy a ny herin'ireo fanafody gasy ireo a any amin'io le olona mitazotazona azy io. Miarabanareo mpanajana tompoko nandefa message ao a ho an'ny émission momba ny nofy piomanao mipetraka aty Belgique ity nofiko ity a telo herinandro lasa zay tao amin'ny nofy ao nahita fleuve tondraka miditra eo an-tanàna izay mitosaka be mandalo ambanina pont de tahaka ny trano château a no eo ambonin'le pont ilay rano be tsy maloto fa mitosaka be izao anatina trano no mahita izany ary nijery amin'ny la fenêtre ao mahita ny rahona nidina hatreo am-baravarakely rahona fotsy be nisy feo niteny tamiko antsory zanako aiza izy ireo nisy feo niteny tamiko antsory zanako aiza izy ireo de foazo ny vadinao izay hitako mbola matory eo ambony fandriana raha ivoaky ny trano ao de ny rahona no teo am-baravarana miandry de tsy nietsika aho de taitra ny torimaso inona dada ny dikany nofiko azafady tompoko misaotra betsaka ny momba manana zanakalahy roa aho efa lehibe ary fa zany no fofombadiko ho atao mariazy izahay amin'ny volana raha sitrapon'i Jesosy misaotra tompoko. Voalohany a dia hoy ianao misy fleuve rano renirano be zany a mitosaka ho ianao eo an-tanàna de misy rahona miditra midina de hatreo am-baravarakely le fleuve mitosaka be io zany lazaiko anao zany hoe tandremo fa le corona zany zao a manerana ny tany mitazana fotsiny an'olo hatramin'izao amin'ireo olona maty a ho an'ireo olona efa lasa na marary a na naizanaizana any amin'ny hopitaly mbola mitazana fotsiny an'olo zao a misaoran'Andriamanitra fa mbola tsy voy ianao fa ny antony mahatonga anao tsy ho voa de satria le rahona io a mitazana anao am-baravarakely io rahona io a tsy hoe rahona mainty be tsy hoe rahona mitondra varatra na mitondra ranonorana
fa raona tahaka an'le hoe andraona tamin'ny zanak'Israely vonona hiaro anao dia tandremo te tandremo tsara tohizo tsara mantsy tohizo tsara ny vavaka zay fanaonao vavaka zay fanaonao fa miaino anao foana sady miaro anao foana iraona mitazana anao mbaravarakely io fa raha mangataka izy hoe aizany zanakao aizany vadinao atao matory de adidinao mihitsy fa ireo olona ireo de tsy mivavaka adidinao ny mananatra azy mandresy lahatra azy mba hampivavaka azy hiala amin'ny ratsy fanaony fa mbola matory fanahy izy zao amin'izao fotoana zao mbola tsy rara iny zany vavaka ataonao zany de vavao azy anao reseo lahatra izy mba hazo famonjena tahaka anao saotra tompo nanofy pastera fa nianika pibasy de olona maromaro zay no nianika de zarery no nahita lay masaka tsara tapaka ny nofiky de nanjarana mboly katsaka indray nanjarana mboly katsaka indray ny katsaka efa misy mitsimoka kely ny an'ilay namako kosa de vonina katsaka ny namboleny izay le nofiko mariako fa izaho de marary efa ho 5 volana ary misy mivonto eo amin'ny kibo ambony mivonto any anatiny izy io de mafy be izy io inona ny fanafody tokony hoaniko pastera efa tena mahibe ihany koa aho misaotra tokoko raha manofy pibasy masaka ianao de voan'ny diabety ianao zany fa ny pibasy masaka raha mihinana kely eo amin'ny eraky ny aro kely eo ianao de mampidina diabety io ary ianao zany no tratran'le diabety de type 1 eo azafady araka volazan'ny dokotera aloha de io de ho an'ny olona saika mahikely io miamahi anao vokatry ny diabety de minany ianao anio aloha ipibasy io hatramina ray aro kely ary fa tsy arina be ray aro kely minana anio ianao sitrany mampidina ny tahan'ny diabetinao de le katsaka koa de tsara koa anao ny mihinana katsaka na ny intizy na katsaka levo na katsaka maina zany na katsaka lena satria ny anankiray manko lena ambolena zany katsaka ambolena zany tsy maintsy katsaka maina ary le katsaka maniry de katsaka lena na zany maina na zany lena fanafodina diabety daholo zany zay mifanasavinao miaraba tompoko izao zay manokatra mpiandry ny iray aman-dreniko samy mpiandry ary ny raiko mpitandrina ihany koa tamin'ny herinandroany aho de nanofy ny tontonko izay mariako fa vao maty vady 4 mois izay iray tanàna izahay nanofisiko fa rakotra takola ny lohan'io tonton akio ary ny masony sisa ny tazana ny sitrobelona tany amin'ny fisoko izy ary nolazaiko ny zandriko hoe idio avokoa ny varavarana sao miditra tiany takola fa efa lasa ny tonton anieny renin'izy ireo ary tsy mahasamy laza n'ireo zanak'io tonton anay io aho kozinina keliko izany ary ny dadako izay mpitandrina avy nanome sakafo azy ao fa ianareo mandositra daholo ary izao tsy mitsahatra milaza hoe efa hoe tsy fananiko ka hoy ndreniko hoe aleo atsony izy roa vavy kozinina de lasa ho anjareo fa tsy fanahininao fa inona ary tia miafiny ty foana de nilaza tamin'ireo kozinako hoe tena tsy fananiko akery izy roa fa sao dadanareo de tahaka ny maty ihany koa de tapitra ilay nofy andro alarobia nofy io ny alakamisy de nararo io tontonay io ary nandeha tany amin'ny dokotera izay kosa ny andro izay niverena ny avy niasa efa nomana ny ampandro azy tokony teo amin'ny tamin'ny 7 ariva teo de nisy varatra be roa nilatsaka tao an-trano ny fanolobodirindrina anay tonton anay efa tamin'ny 7 alina teo vao tonga de nataonay ny asa ny ampitso sitrana tanteraka tonton anay tahaka ny tsy narary fa izao izay nanofy no narary be saika maty ny zoma sabotsy narary nisy hafanana 39 degré tsy niova mihitsy nandritry ireo 2 andro ireo izao anefa mitaiza kely vo 1 mois et demi impiry novaina ny fanafody fa sao vao novanginy Jesosy ny reniko hoe ampandroina ary de notanterana ny asa terana Jesosy fa tahaka ny tsy narary akory aho ny ampitso fa tena nahagaga Jesosy hatramin'ny dokotera tena naiky mahireza daholo
le tonton io io tonton io esao tsara izy esao tsara fa izy mihitsy ny fototro zao rehetra zao maty le vadiny rehefa bolana lasy zay ianao tompona andraikitra am'izany ry tonton ndana mibebaka ianao bebaka mangataka anao mihitsy mba hibebaka anao hiala amin'ny ratsy fanaonao ianao fa ny sasany moa de minany hoe tsy fanahinina zao tsy fanahinina mara zany tsy fanahinina fa nefa tsy maintsy mibebaka ianao zay de vokatra zay asehon'Andriamanitra hoe nisy varatra mipoka tao aminao fampitandremana anao zany fampitandremana anao mba hampibebaka anao zany de lasa le fahatezerana iny le sany anao de sitrany anao fa le devoly namely an'le le nanofy io nahatonga anao niakatra be hatramin'ny 39 degré ny température anao fa noho ianao ny azakazaka aingana mpiandro io noho ianao ny azakazaka aingana ny asa sady lesana de afaka saorana an'Andriamanitra afaka ny aretinao ka de zay fomba fahazahoana roa an'Andriamanitra zay atao foana fomba fivavahanareo atao foana mba hampiova amin'ny tonton saotra to nofy manaraka voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany nanofy dada alina nisy olona fo kely nefa efa lehilahy lehibe tsy miakanjo ny mipetraka ao anaty fatapera tena kely le olona matota fiditra mipetraka ao anatin'ilay fatana de ratsiratsy tare izy io de niantso an Jesosy ny roa hoe ry Jesosy Kristy velona sy mahery sy masina avy any Nazareta io Jesosy de volo mampijaly sady mampahory doro ihany io Jesosy de ino de ino koa nisy olona fofoy niditra eo afovoatrano de mitady anao firaisana tamiko no izy io de tsy vita lay firaisana de tapaka teo le nofy inona ny dikany dada de inona no atao misaotra tompoko mitsaotra Jesosy zoko malala alleluia amen resaka kalan'ory zany kalan'ory tandremo fa miditra ao an-trano ary tafiditra izy na midy daholo ary ny varavarambe sy ny varavarakelinao zay no mahatonga azy tafiditra ao anaty fatapera de io fataperanao io aloha maka rano amin'ny vera amin'ny masino de sasao mihitsy ny rano Jesosy io fa mipetraka ao izy ao anatin'ny fatapera io rehefa maty ny afo de miakatra ao anatin'ny sakafo nandrahoanao io izy de mahafaty anao io rehefa aveo aingany anao amasino ny rano de topasain'ny rano Jesosy ny fataperan'olo roay de rehefa voarokanao io de misy indray hafa hitady anao firaisana aminao zany hoe ao an-tranonao mihitsy zany efa feno isaky ny alina anao zany adidinao de tsy maintsy mihitsy anao mandroka kalan'oro manasitrana manamasina ny rano de ataonao hoe may kalan'oro amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny efitrano zay atorianareo rehetra ataovy zay mandritra ny 3 andro 3 alina alohan'ny atoriana 3 alina de am'izay sady lasa le kalan'oro izay hitady hiditra amin'ny sakafonareo amonanareo lasa koa le kalan'ora zay tady anao firaisana aminao roay ny devolo ny soratra masina de tanterao zany nanofy aho hoe isan'andro isaky ny mandeha mianatra de mandalo fasana ary misy feo avao amin'ny fasana io miantso ahy de manantona aho ary mampianatra matematika sy fizika io feo io de falery ao ampianariny aveo de lasa mandeha mianatra amin'izay aho ary rehefa tonga ny ampianarana de mamonjy plasy de aveo lasa saina hoe fanay ratsy ary ve le feo nampianatra teo de tapaka le nofiko talohan'io de nisy zavatra nitranga toy izao nanao DS izahay matematika sy fizika de nivavaka ao talohan'izany ary rehefa nandeha ny DS de tsisy fantatro ilay izy fa 5 minutes avant fin d'examen niverina daholo ny fisainako tsisy vita intsony aveo ka teko menina tanana nandrano groupe B ao sekola lahady de 15 mpianatra eto amin'ny lycée eto Antananarivo première S andalo fasana izy ianao de ao anaty fasana anao mianatra matematika misy miantso izy avao anaty fasana sy fizika
ao misy mampianatra anao hoe zany hoe io a bokina matematika anao a sy bokina fizika anao io a de nasian'olona ody azonao tsara zay satria ao am-pasana le olona mampianatra anao an'io tsy ho hainao io matematika sy fizika io a tena marina zany satria misy ody bokina matematika sy fizika anao io a dia tonga ny fanany examen de tsisy tadidinao na iray aza zay le fasana fa rehefa tonga saina am'izay ianao mety novavaka mety ny fitiavan'Andriamanitra anao a mety ny famindrampon'Andriamanitra anao a de tonga saina tampoka anao hoe zao kaiky ny tena marina ny fotoana nefa tsisy tsony anaovana an'izany io bokinao io zany a omeo mpiandrina io hoe na raha ohatra ka misy fomba azahoana hoe tazonana ny noty rehetra matematika sy fizika anao de ataovy zany a de droy ireo fa raha tsy zany a mahazo hatrany amin'ny atodonao a de tsy mahavita ninina am'izay fanadinana anao a fa de tsy afaka foana nofo manaraka mpiandry 2 taona miaraba tompoko za tompoko ilay nanoratra nofy miampita rano matetika rano madio lay izy a ary hatreo amin'ny valahana na ambany lohalika tafapita foana fa ny nofoko farana zao tamin'ny talata fahinana ny volana aprily folo alarobia fafito a de nanofy a nandeha nidina lalana pavé a efa somary ratsiratsy de misy zavatra latsaka avy aty an-tanako de tampoka eo anefa ranomasina manonja no teo ambanin'ilay pavé andehanako ka tao an'ny ranomasina manonja no ny latsaka ilay zavatra tety an-tanako de natopatopany onjan-dranomasina ilay izy a kanjoka hiperatra volafotsy miendrika chevalier a misy vatosoa fotsy ilay izy de azoko somatsara ihany a de nanaovako tamin'ny tanana kavanana le majeur ozy izy de lasa nisy peratra volamena tampoka za de nataoko tamin'ny tanana kavia ny zavatra nentiko ambavaka de inona Jesosy ny tianao ambara amiko na ampianarina na tokony ho fantatro na ibebahako de eto izy manao fanamariana Maria koa izy fa tsy vita raharaza sy ny rainjanako de tsy nety niara-nipetraka taminy a de lasa n'olo-kafy izy efa niteraka rory zareo fa tsy fantatro hoe efa vita raharaha ve sa tsiry zareo fa efa maty vady ilay rainjanako Maria koa fa 2 taona sy 10 volana tsy hay maty tsy hay velona io rainjanako io de nataoko délivrance à distance ozy a de niantso izy tao aoriana kely a de tonga ny sio mivantana raha toka efa nandefa vola izy teo alohan'ny namanginy anay misaotra tompoko zany ana hoe le resaka vady nefa tsy mampanenina ihany a no miteny zany aminao fa nandalo fitsapana be no a amin'in'le rano be mariky ny fisarahana iny tafita ihany anefa anao a hatrany hatrany tsy ratsy zany aloha toiziny vavaka ao a zay efa fanonao fa tamin'ny 6 avril ianao a nandeha lalana pavé zay neverinao hoe tsara neverinao hoe fa tsara kanjo tonga nanjary ranomasina manonja be eo zany a misy fotoana anankiray eo a isin'io ranomasina manonja be aminao io le fisarahanareo io zay no natonga miperatra inona avy le peratra teo peratra volafotsy le izy volafotsy peratra volafotsy a miendrika chevalier izy misy vatosoa fotsy amin'ny tanana kavanana zay izy teo tanana kavanana de zay le milaza hoe ohatrany hoe vita tanteraka zany a tsisy raha fa tsisy intsony sa le peratra mihitsy nefa nanjary amin'ny akavanana fa tsy any amin'ny akavitsony de nisy peratra volamena tampoka indray misy peratra volamena indray tampoka fotsiny teo a de hitanao le izy tany amin'ny tanana de nataonao tamin'ny tanany akavia tanana akavia zany hoe raha io olona io zany a no nivavaka efa nataonao nanaovanao à distance de mbola hiverina ihany izy a ka de anjaranao sisa mba manao hoe mba andao misoratra am'izay a fa tsy de ohatran'le teo aloha tsony de hitanao amin'ny fitiavany
Fiadanana ray aman-dreny, nisy namako nanofy nandeha bus, tena hitan'ny zanako vavy ohatran'ny andro bus. Nanontaniano hoe hoaiza, tena maly hoe andeha hianatra fa efa vita ilay fianarako teo. Nisy rangahy teo akaikin'ilay namako nanakatresaka hoe mianara matematika sy fizika. Avy eo niampita ilay zanako dia tsy tody teny ampita dia nitolefika tafapetraka. Vao te hitsangana ilay zanako dia ohatran'ny malemy, dia nikakakaka ny memebe teo izy niantso vonjy tamin'ny polisy teo izy fa tsy norarahiny dia tapitra. Jereo ny fahasalamanao aloha fa ino tonga dia menjera tampoka io io le corona. Mbola mitoy kely izy tata zafady saika niantso ahita amin'ny telefona ilay namako fa tsy hitany ilay fonina fa lasa mipangaro-paosy. Nisy olona mipetraka teo akaikiny niteny hoe ny vadiny koa anie marary ohatran'io dia any amin'ny hopitaly. Io zanako io nitantarako hoe fa nanofy ratsy foana tato ato. Nitsaroany dia nisy nanindrona tamin'ny seringy teo amin'ny fony dia fotoana no isaina sisa dia maty hono izy. Fanamariana nianatra coiffure io zanako io dia mizatra asa izy zao, manambady sy mananjanaka 3. Nikasa nanao sage-femme izy fa tsy afaka satria bac série 2 vao mety nefa izy dia izay nahatonga azy nanao coiffure izao manoratra dia mpiandry misaotra tompoko. Voalohany indrindra aloha mitandremanao amin'ny corona. Fa io corona io tsy mamelanao mangingina foana io fa amely anao io ary amely tampoka anao io ary dia tsy atsaro tenao ianao na dia niaka telefona hiantso vonjeo amin'ny olona raha tsy vitanao intsony fa misy manindrona ao amin'ny seringy amin'ny fonao. Ny corona ankehitriny dia saika ny fo mihitsiny no atakeny voalohany ka raha voatsaronao mihitsy fa misy marary eo amin'ny fonao ao dia mamonjy aingana CSB2 ianao na mamonjy aingana dokotera ianao. Fa mbola olazaiko anareo amin'ny alahady mbola ilaza ho an'ny besin'ny maro fa ny nasehon'ny tompo antsika rehetra raha ohatra zao ohatran'ny hoe nisy lalitra be poka tampoka teny amin'ny andronao dia eo izy Jesosy dia ataovy hoe miala ny devoly corona eo amin'ilay petahan'ilay lalitra teo dia tena afaka iny. Raha mipetaka io zany le ohatran'ny lalitra be iny ka tsy nesanao dia marary be ny andonao dia efa tafiditra ny aminao iny. Dia tsy miandry elabe tsika fa vao mipeka mihitsy le zavatra amin'ny loha dia efa hoe miala ny devoly corona. Misy manindrona tampoka any amin'ny fonao any tsy mpanao an'izany ianao dia eo ihany ianao dia efa miteny vao nahita an'izay hoe miala ny devoly corona. Na misy manindrona tampoka any amin'ny fenao any dia tsy milaza anao hoe inona zany fa tonga hoe miala ny devoly corona dia mampianatra antsika amin'izany Jesosy fa raha tsy zany dia be dia be no faty tampoka amin'io. Miarabanao pasteur Miro. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ialana tsiny kely avy hatrany dia amaky angambany mpiandry anankiray no manoratra efa maty vady niteraka vavy anankiray. Miarabanao dada. Nanofa dada fa teo ampovoan'ny kidoro éponge izay atoriana mianaka dia nisy zana-boasary kely sahabo 20 cm eo ny ahaviny. Nojereko akaiky ilay zana-boasary ka hay feno zanaka fanday kely miloko maitso be dia be. Mareko fa tsy nisy latsaka teo amin'ilay kidoro ireo fanday ireo fa mipetraka miraikitra amin'ilay zana-boasary avokoa. Ao an-trano? Ao anaty ambony kidorony ao an-trano. Tsy mbola misy voany io zana-boasary io inona ny dada miheviny fa ny efa nataoko dia ny nandroaka ny asan'ny devoly tamin'ilay fandrinanay mianaka mareko fa mitsatoka maniry ilay izy fa tsy mipetraka fotsiny akory. Misaotra dada tahin'i Jesosy. Izay no voalohany angambany aloha dia tonga dia ny fanafodin'izay tsy hay kidoro satria maniry tsy azonao tonininy io mihitsy iny io ary ao anaty kidoro izy no maniry. Dia rehefa voanio daholo nareo rehefa avy eo. Ny nofoko faharoa fandray dada dia nahitako zanaka bibilava menarana sy zana-boay tato an-trano avy eo dia tao tsy tazako intsony ilay zana-boay fa ilay zanaka bibilava sisany teo avy eo dia nivadika zana-tsokatra ilay zanaka bibilava notapahako ilay lohan-tsokatra dia maty. Rehefa maty ilay sokatra dia niantso ny tato an-trano hijery sy hanadio ilay toerana dia tapitra teo ny nofoko inona ny heviny. Ny tompoko ao an-tranonao mihitsy kaiky izany ny feno ody. Misy zanaka bibilava ao, izany hoe ody
vao napetakolona. De misy zanaka inavy izy teo Zana lasa zanaboay. zanaboay ody De lasa zanatsokatra. ody daholo zany rehetrarehetra zany. Rehefa hoe voay de ody ranony. Napetrakolona zany napity kely tamin'ny tanany fotsiny zany, nasiny ody ny tanany de napitiny kely eo an-tranonao tsy apozinao io fa anjary lehibe io fa aveo anaikitranareo zany hoe arary ianareo tsy ho azo tranona mihitsiny. Zanaka bibilava moa fa de volo raha teo zany olona tena mitady ny ainareo mihitsy zany olona zany de nanjary zanatsokatra ka ny sokatra moa misy le fitenenana hoe ody sokatra zany latsambaratra ka ianao zany raha azon-damosina zany hoe olona tena miziriziry be tsy mety miala ao an-tranonareo mihitsy io. Io olona io zany tadiavina hoe izy olona miziriziry be tsy mety miala ao an-tranao tadidionao tsy fantatro zany mety ho mpanampy ao an-trano zany, tsy fantatro zany olona venivelana miziriziry be mitokizitra ao an-tranonareo ao. Esory tao aingany io de esory ny kodora doro ny kodora lazaiko teo de makapyandry anadio ny tranonareo. Fa raha eo olona io kizitina be tsy azo tenenina ohatra ny oditsokatra io de tsy maintsy azon'ireo foana ianareo satria no mitondra n'io zavatra io. Finaritra tompoko fa ny miarabany dada sy ny mpanotra ny fandarana eto amin'ny radio ny tenako. Za dada ozina ny nofo toy izao ny aliny alatsinainy ny Paska. Za aloha izy de olona tsotra katolika fa mpanaraka kosa ny fandarana miteny amin'ny Nofy Andriamanitra. Tonono ny ato moa ny anarana fa tsy tonono koa moa ny nosy be izy toy izao le nofo dada. Misy mpiara-miasa tamiko betsaka zahay no hoe andeha teny amin'ny arabe no nandehananay nefa izaho sy ny lehilahy telo de taraka tsy tafaraka tamin'ireo betsaka ireo. De rehefa alina izahay efatra mianadano nandeha ka tsy nanaraka ny arabe nandehanan'ireo mpiara-miasa betsaka ireo fa mandeha tamin'ny tetezana vy ka rehefa lasa kelikely teo amin'ny atsasak'ilay tetezana de niverina izahay ka hoy aho hoe tamin'ireo telo lahy niaraka tamiko hoe andao andeha fa maninona no iverina isika ny olona izay hoy aho efa tonga any amin'izay ale de niteny ireo hoe andao ary androsindray de ndrosindray zahay ka rehefa nandeha teo amin'ilay tetezana vy zahay de mahita voay zahay mahita voay hony izy zany ka hoy ry zareo mandehana aloha ianao raha mama mandeha aloha le femme d'abord zay moa soratany ato hoy ndray ny ankiray tamiko rehefa tonga teo amin'ny atsasak'ilay tetezany zahay de tsy hita ilay namana iray fa miletika enentin'ny voay de hoy izay koa ny iray izy teo de toy izay koa ny iray fa ny iray de lasa nidina tamin'ilay rano nandroaka voay roa teo ambany tetezana fa izaho tafidina tao anaty rano de tohatra ny nitondra baolina ny iray pastèque ny iray tamin'ny harona sase inona ary zany tamin'ny harona sase avy ireo de ireo no nentiko ny lomano ny tsilany ka ireo zavatra ireo no natsipiko tamin'ny tanana ny alohako tamin'ilay voay roa tao anaty rano nalohan'ny voay natsipiny tamin'ny tanana hony ny alako tamin'ilay voay roa tao anaty rano. Rehefa avy ny lomano de nisitrika ireo voay roa rehefa ilay natsipiko iny ilay sasen'izy baolina sy pastèque tafita ilay rano de nahita tany feno bozaka maitso teo ary nanao hoe afaka niny ihany de teo ono nijery ilay tetezana fa ilay namana iray de mbola nandroaka ilay voay roa teo ihany de lasa ary ohatrany nahita trano ka nivadiko no nipoitra teo andalatsara ka nataoko hoe hay ilay rano riry be voay de hoy indray nivadiko avy eo fa nga tsy fantatro se zany tsy fantatro hoy aho ka hoy nivadiko aingana fa efa tonga ao amin'ny arabe ao daholo ny olona fa nareo no nandrasana sisa de hoy aho ry zareo aza
lanin'ny voiko de za ihany ny tonga taty de ny odikodina nanao manahoana teo amin'ireo mpiara-miasa rehetra teo ono za de izay le nofiko dada ka de manao veloma so ho anao sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio fitazantso samy tain'Andriamanitra daholo eo sara tao ny hoe mpiara-miasa tamiko izy anao mpiara-miasa miaraka amin'ny mpiara-miasa mpiara-miasa aminao reo zany a de efa miteny aminao a fantatro tsara efa nambarambarako teo foana fa hoe rehefa hoe voy a de ody ranony zay lasaka ny anaty rano daholo a ireo mpiara-miasa aminao reo fa ianao a nandray pasteka niaraka ny lomano tany anaty rano tany de na tsipinao i pasteka io a de iny ny enjehan'ny voy a de anao tafita mananatranao a aza mihinan-kinana pasteka mihitsy a na ny ampiasany zany naiza ianao miaraka amin'ny namanao fa misy olonao a zay mamorika anao manisy ody ranony tsy ampozinao ny zany ody rano zany e pasteka manko ohatrany rano de tsy fantatrao iny tanany mandidy pasteka iny a fa efa misy ody amin'iny mandray an'iny ianao iny ny raisy nomeny ianao de aza mihinana n'intsony ianao ario hitanao aseon'Andriamanitra tsara fa le pasteka le natsipinao a de tiany voy ino mihitsy zany a ny mampisy voy de aza mihinana pasteka mihitsy ianao aloha indrindra fa raha ny ampiasana fa maty ny pasteka io anao fa nasian'olona ody ranony de tsy hitanao hoe taizany idiran'io amin'ny tanany a nitondrany azy miaraba ny dada sy ny ekipa rehetra atao amin'ny radio fitazantso saika mba hanontany dada fa nalofo ny vadiko hoe may ny fiaranay de tsisy ninona azo atao tsony a zay fotsiny de tapaka ny nofy misaotra indrindra tompoko rehefa may ho a rehefa hitanao fa misy hafa mirehitra be a na fiara na trano a de isy zavatra nahira-tsainanao fediomanina ny saina hoe inona zany misy olona tezitra be aminao ve ohatra hoe manambola aminao sa misy olona sosotra aminao fa rehefa misy zavatra manahirana anao e ka isy tory anao zavatra manahirana ny sainao ohatray zay daholo izy fa resaka hoe misy afo fa ny sainao mihitsy a ny tsy mety milamina amin'izany problema ny fiainanao zany de miomana amin'ny vavah tsara tanora anankiray a mpiomana dingana voalohany izy a de mpianatra première année amin'ny école anankiray a matiray de vavitokana hoany izy a mipetraka eto andrenivohitra miaraba dada raha nitondra mbavaka ny asa tiany Jesosy ataoko sy ny mba handaminana ny fiainako ny aliny 28 mars 2021 de nanofo toy izao nanofo nanao jeu tamin'ny telefôny izao sy ny namako a mpiara-mianatra amiko taloha maromaro ireo namako ireo toy izao a le jeu nataonay misy application anaty telefôna de samy manoratra ny anarany sy numéro an'ny finday avy ny tsirairay marina fa jeu international le izy a ary olona avy any andafy no miantso zay tiany antsoina amin'ireo numéro ireo zao nefa tsy nino hoe olona tapitrisa no manao ilay jeu ka ho voantso ahako kanefa de zao ny olona faharoa voantso de niraisiko lay appel vidéo de tsy olona no niseho teo fa lalana no natoriny a ohatrany hoe lalana toriny amin'ny GPS zany toy izao le lalana toriny ary dada 10 kilometatra miarana Antananarivo miatsinanana no aleha eo ambany tsena de mahita fiangonana katolika de mbola mandroso ihany de rehefa mahita monument de mbola mandroso hatrany rehefa nandroso de nandalo tsena ary le tanàna dia fitsolona ka kivy hoe aty ve no ananganana orinasa iza no avy aty ambanivohitra aty vao nandroso kely nefa aho dia nahita parc d'attraction tena lehibe aho sady be olona be tao faly aho sady gaga nahita an'io fahatsapana tao anaty kio nefa de hoy aho hoe ny nanairana ny saiko de hoe io hoy aho hoe anay io zay zany ny teniny ny nanairana ny saiko de hoe ahoana no ahitako mpiasa hiasa ato nefa hay lay toerana efa misy mpiasa satria nisy ramatoa telo mianaka te hitaingana manaizy ny zanany nefa tsy manambola de notazoniko ilalao teo hoe tsy maninona fa mijanona amin'ny lalao a de mpiasa roa nanatona nampilalao azy ireo teo
tapaka teo ny nofoko dada de mba anontany heviny sotra tompoko. Angamba aloha zay mifarana fa visaka dada voalohany mitady asa sy izy teo mitady asa izy nangataka tamin'ny Jesosy inona ny asa. Ary zay ny fomba tsara indrindra ho antsika mitady asa ankehitriny, mamorona asa ho an'ny tena de asehon'Andriamanitra anao ny lalana alehanao hoe iny mety sy nanana iny ianao de tonga taisadolo misy teo tonga teo ambany tsena de mandroso de mandroso de arao daholo zay zavatra hitanao tao amin'ny nofinao iny fa ny tian'Andriamanitra ianao zany tiany anao anorona parc d'attraction anankiray, zany hoe ohatra ireny misy tomobile kely ireny na ireny manège ireny na ireny fitsangatsanganana mahazo olona ianao am'izay mahazo vola ianao am'izay de mieritsereta am'izany ianao de mikondoa am'izany ianao hoe ahoana natanterahany zany fa Andriamanitra efa minoro lalana anao fa mahasoa anao ary io ny asa tsara aminao aminjena anao. Tapitra ny fiarahantsika fizaka dada eny are de soratsika ny tompo misaotra ny dada ihany koa tao anatin'izay fandikana ny nofin'ny olona rehetra zay tonga teto zany hitanareo fa de tsy mora le mandika nofo pasteramio tsy mora tsika mamaky ara de fa reraka mamaky ara reraka maika moa fa ny mandika an'le izy de misaotra ny natasa misaotra ny pasteramiora ngamba ny tonga de mifarana ny dada amin'ny alalan'ny vavaka ny fotoanatsika de barakay olona fitenenana teo tapitra ny fiarahana eny tompoko. Misaotra vavakantsika de misaotra Jesosy misaotra be deabe fa faly zahay fa ianao tokoa araka ny teninao Andriamanitra ny nofo rehetra, tsy Andriamanitra ny fanahy ihany fa Andriamanitra ny nofo koa ianao ka de manolo-tsaina anay ianao sady mahavonjy ny fanahinay ianao mahavonjy ny nofinay amin'ny alalan'ny torohevitra hitadiavana asa amboronana asa mahafaly ny olona zany Jesosy ka de misaotra anao be deabe zay ary engany izay anaraka tokoa zany afatra sy ny didinao zany ahita soa ary hita zava-mahagaga tsy fahitan'olombelona fa ianao Andriamanitra manoro ny lalaka lenay olombelona araka ny teny hoe manana ny hevitra iverako anareo hitondra fiadanana fa tsy loza de mba samy anaraka ny didinao sy ny afatrao zay am'izao fiainana mandalo zao Jesosy mba ho voninahitra ao ny anaranao Jesosy nongatahako zany amen. Veloma daholo tonko de samy tafandriamanitra kanefa misy fanao iray hitenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany de nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko ao ampandrina Joba 7:4 sy ny 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofo rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Tsy mbola tsapanao ny marina, tsy mbola tsapanao foana, tsy tsapanao ilay fotoana ny alany sy nandaozany lanitra fonenany, tsy tsapanao ny natongavany ka nanolorana ny tenany mba hisolo vaikanao, tsy tsapanao zany, tsy tsapanao ny tomany sy ny fivavahany isan'andro, ny ranomasina ny latsaka mifona ho anao hatrizay eo anatreny ray. Tsapanao ny fipatrapatraky ny fivoadinitry ny tavany,
niovaka nanjary raha amonjenanao avany fa niady mafy ny fanahy tamindray arivariva teo atendrombohitra oliva raha nivavaka izy nivavaka mba ho anao kanefa tsy mbola tsapanao heverinao moramora ny fipitiky ny rora nandrorana tamitavany mbola ho anao avany nororana izy noho ianao sa heverinao bontolo ny karavasy ny efapolo ny kapohana ny vatany nandrovondrovotra ny nofony efa mila tsy ho zakany tsy tsapanao ny irifiry ny filentiky ny fantsika na natrabaka ny tanany tsy tsapanao ny ranalatsany mba ho anao zanany raha tsapanao reny raha tsapanao zany dia izao anio izao mba avalio ihany ny fitiavany anao